Tamin'ity androany ity kosa dia nanokana andro ho an'ny fanadiovana ny fakulté ny fitsaboana etsy anivon'ny Anjerimanontolo. Natokana ho an'ny fanadiovana sy ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa izay efa somary tranainy na ihany koa mila fanavaozana ny androandroany ho an'ireo mpianatra eny amin'ny fakulten'ny fitsaboana. Ny fanometana anaraka izany ireo mpianatra rehetra mba hifampizaranana ny andraikitra amin'izany fanatsarana ny tontolo fianarana izany. Miisa 100 teo izy ireo no niara-ny salahy tamin'ny fanadiovana sy ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa. Ho an'ny androany moa zany dia nisy ny journée de nettoyage ato amin'ny faculté de médecine. Ny zavatra nisy moa zany nataon'ny tompon'andraikitra ato amin'ny médecine dia nisy ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa ato amin'ny faculté de médecine eto Antananarivo. Ka ho an'ny androany dia fanatevenana ny fanamboarana izay dia nisy ny journée de nettoyage izay niantsonan'ny mpianatra izay nikarakarainy moa tato amin'ny faculté de médecine sy ny association ny étudiants ato amin'ny médecine. Ka ny tanjona ao anatin'izay dia hoe mianatra mpilaminana sy amin'ny madio zany ny mpianatra. Ka entanina moa ny rehetrarehetra amin'izany zavatra izany satria fiarovana ary fitandremana ny fotodrafitrasa ato mba tsy ho simba zany no nanaovana izay. Ka isaorana manokana moa zany ny sosaben'ny faculté de médecine izay nanana initiative ny karakara an'izany resaka fotodrafitrasa sy resaka fandiovana ho an'ny anio ary isaorana koa moa ny mpianatra. Ankoatra ny fanadiovana ny fakulté dia nisy ihany koa ny fiarahan'ireo mpianatra niaraka tamin'ny sojaben'ny fakulté ny fampidinika ny momba ny firosoana amin'ny rafitra LMD manomboka amin'ity taom-pianarana 13-14-14 ity. Fantatra araka izany fa efa nisan'ny hampiatra izany manomboka ity taom-pianarana vaovao ity ny fakulté ny fitsaboana izay ahitana mpianatra miisa 503 amin'izao fotoana izao. Amin'ny fahatelo ny volana febroary izao moa ny fidirana ofisialy ho an'ny fakulté ny fitsaboana.